MG Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Tel Suluariv. Vous présente Nivava. La fajina Arapasalaman, Tsara Kaltao, Azampisena Mnandjich. Les minoteries de l'océan Indien. Manulchano Nivavo. En choisissant l'université PEF, vous misez sur le changement, l'innovation et l'excellence. PEF, Manulchawanao ni Fampalalambovo. Rentrée en L1, 6 décembre 2022. Inscription ouverte au Cap 3000 Anjar. Matura pyramide na miaraka amin'ny France Col. Manulchano Nivavo. Nafana ny adihevitra teny Tsimbazaza mahakasika ny fandinihana ny tolo-dalàna ho fanitsina ny code de procédure pénale sy ny tovihevitra hatramin'ny solombavambahoaka iray vondrona parlementaire. Ny tolo-dalàna izay miaro ny be ny tanàna manoloana ny mety ho fandikan-dalàna ataony. Tsy mifanaraka amin'ny marary ny vahoaka ny LFI 322 mivangongo eo anivo ministera izay tsy mihamivantana ny sosialim-bahoaka sy ny fiahinan'ny mponina ny vola ory ho antoko politika. Mandray anjara amin'ny fampandrosoana sy ny fiainan'ny pirenena ny diaspora malagasy. Isan'izany ireo mpikambana eo anivo ny antoko malagasy miara-miainga any Frantsa. Izy ireo izay diso fanantenana tamin'ny teny nataon'ny filoha, izay nilaza fa afaka ny handray anjara amin'ny fifidianana filohan'ny repoblika izy ireo ny taona 2020. Olona efatra no voasambotra mpitandro ny filaminana tamin'ny raharaha famonoana tamin'ny fomba feno abibiana Antsoa, mpanakanto no sady mpandraharaha, olona izay samy akaiky azy avokoa. Any États-Unis, nahazo amin'ny maro anisy eo anivo ny Chambre des représentants républicaine raha nivoaka ampifidianana mi-mandat, izy ireo izay anana fahefana hanakana ny politika ampiarin'ny filoha Amerikanina. Ny antsiprian'izay. Alakamisy fa 7 ny volana Novambra taona 2022 tonga soa atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity aterina ny araba ary manasanao ihany koa anarak' izany hatramin'ny farany isantarantsika ny fampalalam-baovao nafana ny adihevitra teny amin'ny antenimera pirenena Androany momba ilay tolo-dalàna ho fanitsina ny code de procédure pénale tsy nitovihevitra hatramin'ireo solombavambahoaka après vondrona tao anatin'izay ary nivoaka hatramin'ny tsy tokony ho ambarana teo anivon'ny fivoriana azo ny rehetra atrehana azy ny tolo-dalàna izay miaro ny be ny tanàna manoloana ny mety ho fandikan-dalàna taony raha ny faneho-kevitra teny Tsimbazaza tamin'ity androany ity. Onona saina. Androany no niditra tamin'ny fivoriana azony rehetra atrehana ilay tolo-dalàna ho fanitsina ny code de procédure pénale izay natolotra ny solombavambahoaka raha izay ary malala fi voafito amin'ny distrika ny Soavinandrina. Nampiakapio ireo solombavambahoaka na ny pomba na ny mpanohitra ny fitondrana no ity lalàna ity mahakasika ny vondrom-bahoaka itsinja ara-pahefana. Raha iverenana tsy azo ny lalàna enjehana intsony ny be ny tanàna sy ny lehibe ny faritra na ny gouvernour raha tsy mahazo fankatoavana avy amin'ny ministera ny aditany sy ny fitsinjaram-pahefana sy ny lehibe ny fampanoavana eo anivo ny cour d'appel raha misy ny fandikan-dalàna ataony. Io no votoaty ny tolo-dalàna aotraotra 7 no laniny antenimera ny 10 ny volana Jona teo na itsy ny antenimera-ndoolona ary ity naberesaka androany teny Tsimbazaza ity ny fandiniana azy faharoa. Nangataka ny anemorana izany amin'ny fotoana manaraka na ihany koa isitonan'ny solombavambahoaka raha izay ary malala fi ilay tolo-dalàna ny sasany tamin'ireo solombavambahoaka teo nisy fanambarana nanaitra ny maro. Ito tolo-dalàna ity dia matampana saka hitondra ty tamin'ny voalohany. Dia avy eo ianao raha natao vice-présidente dia avy eo lasa zany tonga ilay izy satria hoe za filoha voamera ny atany sy fitsinjaram-pahefana. Zany zao no mahazo loza ao anatin'ilay izy. Ka zao manasa tanana hoe plaque indrindra ho antsika be
kasadangena mandefa de eta zany de atsipiko ny tena fa efa sambo hoe managataka saroka toko raha ohatra managataka saro mialatsiny deputefona fandrasonaman'ny hevite zany na hoe zany efa boliana de mba nasoko zay zay tsy volinareo ka tena hoe mianavetsinareo zay tapahanareo tapahanareo fa zay teto tena depute anany teto le secretnareo IRD eninay daholy kanefa tsy ny depute reny maheno azy fa tramompano gazety rehetra efa afaka daholy le izy lalàna izay animba ny rafitra itsinjaram-pahefana ny fikirizana ampandany azy hoy ny faneho-kevitry ny solombavambahoaka hafa fa raha io lalàna io no mandeha io a inconstitutionnel io raha mandeha araka ny tokony izy ny jouer sur les mots tsika hoe immunité amere tsy immunité déguisé io olona tsy tokony omena immunité metsika immunité io ary se retourner contre tsika député zavatra ataotsika io misy retourner contre tsika io itsika zany ho ananao foana mikasika ny collectivité territoriale décentralisée zany mareo ny commune IRD commune district na parafarafony IRD zany dia anisy mpanotaa fotana mafata ny akabiazany district na parafarafony ajeneko ka mba tsy aratsy aminareo IRD miangavana ny député fio misitona ny zavatra io fa raha io mbola hoe prizanareo dia asakasaka zavatra tsy misy nandritrinenimpolo taona mipotra eto amin'ny Madagasikara nahato ny fivoriana ary naembotra amin'ny fotoana tsy voafaritra ny fandiniana ity tolo-dalàna ity izay no fanapa-kevitra farany no raisin'ireo solombavambahoaka androany teny Tsimbazaza tsy midika hoe tsy azo enjehana ny ben'ny tanàna sy ireo olombafidy hafa fa ireo fandikan-dalàna mifandraika amin'ny asany ino no ilana fampandrenesana any amin'ny lehibe fampanaovana ambony any anivon'ny fitsarana ambony dia mampandreny ny ministra misana ny atany sy ny fitsinjaram-pahefana dia izay vao atao le fanenjehana lavalava kely zany le izy ino ny vahaolana hitan'ny mpanao politika sasany hoe rehefa misy tsy fetezana na fahadisoana eo amin'ny fitantanana ataon'ireny ben'ny tanàna reny dia tokony ho arovana fa raha ny fijeriko kosa dia ny fampinifanana ireo ben'ny tanàna ireo no tokony masoana sy tokony ezahana ahafahany manatanteraka ny asany araka ny lalàna araka ny tokony ho izy fa raha misy kosa fahadisoana dia mazava ho azy fa tsy maintsy miatra fepetra fanandrify amin'izay ijanona eny anivony ihany teny mera-pirenena izay ihany sika fa makasika ny LFI 3 izay omaly vao tonga teny amin'ny alapany Tsimbazaza tsy mifanaraka amin'ny tena zava-misy eto amin'ny firenena sy ny fiainam-bahoaka ny fitsinjarana ny teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 3 hoy ireo antoko politika nanaovana fanadiadiana ho an'ny androany raha ny hita mivangongo eo anivon'ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola avokoa ny ankamaroan'ny vola tokony hojerena ihany koa ny teti-bola natokana ho an'ireo mihamivantana ny fiainam-bahoaka raha ny fanazavana Henri Florian omaly vao nivoaka ampahabemasy ho hitany rehetra ny volavolan-dalàna ifeny teti-bolam-panjakana ho an'ny taona 2024 na ny LFI 2023 voafaritra ho 4,7 miliara ariary ny teti-bolan'ireo ministera sy ny andrim-panjakana amin'ny taona ho avy eo araka ny voasoratra ao anatin'ny iray volavolan-dalàna mifehy ny fitantanam-bolam-panjakana nanomboka androany ihany koa voafaka namakafaka amin'ny antsipriany izay voasoratra ao anatin'izany ireo sobavambahoaka sy ireo firaisamonim-pirenena raha araka ny hita amin'ny ilay fafana izay mamaritra ny fitsinjarana io vola io isan'ireo ministera manana teti-bola ampiasana be indrindra ny eo anivon'ny ministera ny toe-karena sy ny fitantanam-bola izay ahitana vola maherin'ny 2 miliara ariary manaraka azy ao ny ministera ny fanabeazam-pirenena izay manana teti-bola manodidina ny 1 miliara ariary mahery ihany koa ary eo amin'ny larana fahatelo manana teti-bola ambony ny eo anivon'ny ministera ny asa vaventy raha ny hita nahitana fiakarana goavana ihany koa ny teti-bola izay natokana ho an'ny eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika nahitana fiakarana ihany koa ny teti-bola eo anivon'ny primature raha ny hita tsy mifanaraka amin'ny zava-misy ny fitsinjarana io vola ho an'ireo departementa ara-ministerialy sy ny andrim-panjakana io ireo antoko politika
Fandiniana ny famotinana an'ireo budget ireo dia anisany midangana ao anatin'izany aloha ny vola natokana ho an'ny fitantanam-bola sy ny toe-karena zany. Fa ho anay kosa tokony elana mihitsy io ataoko hoe fivangongona fahefana sy fivangongona vola fitantanana vola aty andrenivohitra fa tokony hamparitaka any amin'ny faritra. Tokony mijery fotony rehefa manapaka ny budget mpanjakana ohatr'izao dia tokony jerena le tena sehatra miatra amin'ny vahoaka ohatra ny hoe fedidinan'ny repoblika zao mandany vola be nefa ny inona moa no tena fiantraikan'izany any amin'ny fiainam-bahoaka fa tsy hita mivaingana ary manarakaraka izany koa le fandaniam-pona ao anatin'ireo ministera ireo tokony ho foanina daholo atopana any amin'ny fampandrosoana ny fiainam-pirenena manaraka. Raha tsy misy ny fiovahana, ny talata izao no hamoaka ny tsikera sy ny fanamariana mahakasika ity teti-bola ity ireo firaisamonim-pirenena. Amin'ny herinandro ho avy izao ihany koa raha ny fantatra no handaniana ity teti-bola ity eo anivony antenimieram-pirenena. Fa ivoaka ny Madagasikara vetivety sika izany hoe ny fiaim-piainana sy ny adidin'ireo diaspora kosa indray. Isan'ny mandray anjara mivantana amin'ny fampandrosoana ny firenena malagasy na mivantana izany na ankolaka ireo diaspora malagasy monina ny Frantsa amin'izao fotoana izao, indrindra ireo mpikambana eo anivony antoko malagasy miara-miainga. Ireo diaspora izay diso fanantenana amin'ny teny nataon'ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina izay nilaza fa ho afaka ny handray anjara amin'ny fifidianana izy ireo, fifidianana filohan'ny pirenena izy ireo ny taona 2024 Gaëtan Andrietsilavo. Maro ireo teratany malagasy monina sy miasa amina firenena samihafa manerana izao tontolo izao, ankoatra ireo mpiara-miombonantoka sy mpamatsy vola amin'ny Madagasikara. Isan'ny manana toerana ambony amin'ny fanampiana sy fampivoarana amin'ny Madagasikara ihany koa izy ireo, na mivantana na ankolaka. Fanampiana izay miseho amin'ny endriny maro. Maro ny olona ao Madagasikara. Itadiavana vahaolona daholo ireo olana rehetra ireo. Ary indrindra ny fampandrosoana aingana any Madagasikara ialana amin'ny fahantrana. Madagasikara moa fantatsika rehetra fa anisan'ny firenena manitra indrindra eran'izao tontolo izao. Latsaka katerena izy nefa tokony firenena mandroso ary azo atao ny mampandroso aingana any Madagasikara. Raha amin'ny resaka arabola zany amin'ny toe-karena eo amin'ny 10 tapitrisa mahery zany ny vola alefan'ny diaspora any Madagasikara. Nefa Madagasikara mahazo aide publique avy ivelany eo amin'ny 10 tapitrisa mahery ary ny investissement direct qui vient de l'étranger avy amin'ny vahiny zany fa mba tsy mbola avy amin'ny vahiny zany le manao mandrarany Madagasikara eo amin'ny 9 tapitrisa mahery. Dika zany tsy mifanalavitra ireo vola alefan'ny diaspora malagasy any Madagasikara amin'ireo vola avy vahiny avy velany. Matanjaka zany ny diaspora amin'ny lafiny arabola foana. Ary tsy vitan'izay maro ny zavatra tokony vitan'ny diaspora eo amin'ny lafiny ireo manam-pahaizana hitondra ny traikefa amin'ny fampandrosoana Madagasikara. Ankoatra ny fanampiana mivantana ara-toe-karena sy ara-tsosialy, isan'ny manampy amin'ny sehatra maro ihany koa ireo diaspora. Ohatra amin'izany ny fanomezana sy fizarana traikefa amin'ny sehatry ny angovo, ny lalana, ny famatsiana rano, ny fampianarana sy ny fanabeazana, ny fifandraisana ara-diplomatika sy ny maro hafa. Ankoatra ireo, ho an'ny mpikambana eo anivon'ny antoko malagasy miara-miainga manokana, misy ny fifandraisana mivantana sy ny fifanankalozana, ahafahana mandray anjara bebe kokoa amin'ny fiainan'ny antoko sy ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny. Fanerenan'ny Madagasikara dia amin'ny lafiny maro, misy ny laharam-pahamehana. Laharam-pahamehana angamba ohatra mampandroso ny toe-karena malagasy dia ny lalana. Zava-dehibe io raha tsy vomboatra ny lalana maromaro amin'ny firenentsika io dia sarotsarotry ny hampandroso ny toe-karena. Zay laharam-pahamehana zay. Indrindra koa ny tsy fandriam-pahalemana. Io tsy fandriam-pahalemana dia misakana fampandrosoana izy io. Na ny malagasy ao an-toerana na ny ireo izay te-hampandroso avy ivelany. Avy ivelany zany tsy voatery vahiny. Zaragram-pielezana indrindra. Resaka fahasalamana rehefa mandeha amin'ny lopitaly dia efa mampatahotra be ny mandeha lopitaly. Reny zany zavatra laharam-pahamehana daholo reny. Misy vahaolana reny. Vitan'ny fitarainana foana ny hampandrosoan'ny Madagasikara fa raha tsy mandray anjara tsy handroso Madagasikara.
satria olona manana hevitra dia maro ary toko malagasy miarana dia vorona iarasa amin'ny olona rehetra indrindra fa manana hevitra zay ampanosa Madagasikara maro manam-pahaizana aty ivelany amin'ny sehatra rehetra. Laza ireo diaspora malagasy eto Frantsa indrindra ireo mpikambana eo anivon'ny antoko malagasy miaramiaingy fa ho diso fanantenana raha tsy tanteraka ny fahafahan'izy ireo andray anjara amin'ny fifidianana ho filoham-pirenena ny taona 2024. Fampanantenana tamin'ny mpitondra foana izy io ary anisan'izany moa zany ny mpitondra ankehitriny aloha izy hiakatra teo fitondrana nanao fampielezan-kevitra zany dia efa nampanantenana fa tsy mety fanterahany io tamin'ny 2018 reny zay za miatrika zany mivantana teto à Paris. Avy teo amizay tamin'ny taona lasa mbola fandalovana farany tao amin'ny ambasady mbola naveriny zay fampanantenana zay efa akaiky nefa ny fifidianana fa miandro mafy ny zanak'Apele zany fa fampanotany nefa mipetrika le fantany fomba ahoana anaovana azy satria tsisy resaka mikasika an'io mahadiso fanantenana zay zavatra zay raha ohatra tsy tanteraka satria araka ny mbola zavatra teo mandray anjara betsaka amin'ny raharam-pirenena ny diaspora. Indroa miantaona ny filoha no nampanantena azy ireo nandritry ny fandalovan'ny teto Frantsa saingy atreto tsy misy na inona mandeha ny amin'ny fikarakarana sy ny fahafahana misoratra anaty lisitry ny mpifidy ny fanomanana sy fanavoazana tanteraka ny listim-pifidianana izay tsy mandeha araky ny tokony ho izy amin'izao fotoana. Fa ambony tany fanararota-pahefana eo amin'ny asehatry ny asa-panjakana raha nitatry ny Bianco faritany Antananarivo ho an'ny taona 2024 trango izay isan'ny antony mampiakatra ny kolokolo sy ny fanodigodinam-bola-panjakana ihany koa raha ny fanazavana fity nokolona. Isan'ny endrika kolokolo mateti-piseho sy avolenta eto Madagasikara ny fanodikodinam-bola-panjakana amin'ny alalan'ny fanararota-pahefana no mampahazovana izany raha ny fanazavana nandritra ny tatitry ny Bianco faritra Antananarivo ho amin'ny taona 2024 raha ny antotanisa 750 ireo fanararota-pahefana voarain'ny Bianco ny taona 2024 endrika kolokolo izay betsaka indrindra amin'ireo fandikan-dalàna 770 voarain'ny Bianco miady amin'ny kolokolo. Raha ny salanisa naseho teo amin'ny fafana teo dia hitantsika hoe nisy abus de fonction eo fa tiako ny mitondra fanazavana fa ny fanodikodonana vola-panjakana dia io ny fandikan-dalàna ataoko hoe betsaka indrindra. Raha eto amin'ny kirakiraina eto anivon'ny direction territoriale n'Antananarivo jerena fa maninona le abus de fonction tao no misy 750 satria ireny fandikan-dalàna kolokolo rehetra izay naseho teo amin'ny fafana ireny dia matetika misy fanararota-pahefana foana ao anatin'izy ireny izay mahatonga anazy hoe miakatra be le abus de fonction fa ny détournement de deniers publics tompoklasy tompokavy dia tena maro be maro raha eto anivon'ny direction territoriale n'Antananarivo no resahana amin'ny fanadihadiana. Ankilany vola maherin'ny 510 lavitrisa ariary no nogiazan'ny Bianco ny taona 2024 tafiditra anatin'ireo fanodikodinam-bola sy arena azo avy amin'ny tsy ara-dalàna ireo vola ireo izay ho averina amin'ny fanjakana foibe aorian'ny fanadihadiana raha ny fanazavana. Fa ny fanaovana saisie sy ny gel izany hoe fanagiazana dia azo atao tsara ao anatin'ny fanaovana fanadihadiana savaranandro na le atsotsika koa hoe enquête préliminaire. Izany hoe rehefa manao fanadihadiana ny eto anivon'ny Bianco sampana fanadihadiana moa zany mazava ho azy dia afaka manao fanagiazana fa tsara nefa manamarika mitondra fanamariana ny Bianco tsy manana fahefa-pitsarana fa io fanagiazana io ny PV anaovana an'ireny fanagiazana ireny dia alefa eny anivon'ny parquet ny pôle anticorruption izay mbola amin'ny statut indray ihany koa amin'ny alalan'ny chambre de saisie de confirmation miconfirme na tsy miconfirme an'ireny saisie sy gel atao amin'ny Bianco reny. Olona 370 ireo olona voasambotra noho ny resaka kolokolo ankabeny raha nitatitra ny taona 2024 hatrany. Ny 770 amin'ireo tranga kolokolo no nazahoana valim-pitsarana raha toka 720 ireo nahiditra amponja. Fa mahakasika ny tatitry ny filan-kevitry ny minisitra kosa indray dia nankatoavin'ny filan-kevitry ny minisitra omaly ny fandraisan'ny fanjakana antanana ny hetra sy ny abatseranana mahakasika ireo fitaovana samihafa
ampiasain'ny ofisym-pirenena momba ny fanjari-tsakafo amin'izao fotoana izao. Eo ihany koa ny fandraisan'ny fanjakana ny hetra sy ny abatseranana amin'ny fanafaran'ireo fitaovana avy any ivelany amin'ny alalan'ny PNUD atolotra ny bureau national misahana ny loza voajanahary. Noraisin'ny filakevitry minisitra ihany koa ny didim-panjakana manafoana ny fanendreny. Ireo mpikambana vaovao anatin'ny filakevim-pitanitana no minisy izay solotena ny ministera misahana ny solotany. Fa lafim-baovao hafa kosa indray dia maro ireo tanora izay liana amin'ny fampandrosoana sy ny fandraisana anjara amin'ny raharaham-pirenena amin'izao fotoana izao. Isan'ny sakana tsy ahafahany manatanteraka izany araka ny tokony ho izy ankilany. Ny tsy fananany fahaleovantena rabola. Manoloana io no tanterahana tetsy Soarano ny hetsika OILTP Open Space 2022 izay niarahana tamin'ny FES fity nokolona. Miamitombo ireo tanora izay liana amin'ny fampandrosoana sy fandraisana andraikitra amin'ny raharaham-pirenena. Ankavitsiana ankilan'ireo manana anjara toerana amin'izany raha ny zava-misy eto Madagasikara. Isan'ny sakana tsy ahafahan'ireo tanora mivelatra ankilan'ny olana arabola. Eo ihany koa ny tsindry amin'ny fiarahamonina. Mety lasa miforotra ilay tanora tsy afaka miroso loatra na mandeha araka ny tokony ho izy any anatin'izay finiavana na faniriany te hitarika izay satria tsy maintsy somary mipetrapetraka izy na manena lefy any finiavana izay hoe iroso bebe koa amin'ny fitarihana noho ny antony hoe arabola sécurité an'ny fivelomany aloha no zava-dehibe. Dia izay zao dia efa fetra anankiray be dehibe ny tsindry eo anivon'ny tokantrano, eo anivon'ny fianakaviana, eo anivon'ny fiarahamonina, eo anivon'ny fikambanana, eo anivon'ny firenena. Ho fampandraisana anjara ireo tanora amin'ny sehatry ny fampandrosoana nisy ny hetsika ny fanankalozan'ireo tanora. Mizara anankiroa ny zavatra ho atao anatin'ity Open Space ity dia misy ny famelabelaran-kevitra maraina sy hariva anankiroa izay resahana ny anjara andraikitry ny tanora hoe ny tanora mpitarika ve dia tena mitondra fampandrosoana tokoa ho an'ny firenena indrindra ao anatin'ny fotoana krizy toy ny iainantsika ankehitriny. No tanterahina tetsy amin'ny PK 0 Sorana ny hetsika ILTP Open Space 2022 izay niarahana tamin'ny FES. Isan'andray anjara tamin'izany antoko malagasy miaramiainga sy ireo antoko politika hafa teo ihany koa ireo fikambanan'ny tanora. Dia izay ihany koa no entintsika misendy vetivety anatin'ny doka fohy amin'ity alina ity. Ny fiakaran'ny vidim-panafody izay mampitaraina ny maro amin'izao fotoana izao eo ihany koa ny tohin-draharaha. Famonoana tamin'ny fomba feno abibiana ny tsompanakanto no sady mpandraharaha ihany koa. Rehefa avy eo no anarahantsika izay. Gratuite. Mais qu'est-ce qui est gratuite? L'installation de la fibre est gratuite jusqu'au 30 novembre. Et maintenant, abonnez-vous vite à la fibre Family ou à la fibre Home ou à la fibre Home Plus. Mira et ses collègues Telma vous feront plaisir à installer gratuitement votre fibre. Abonnement à partir de 149 milliards TTC par mois. Telma, sa fibre numéro 1 malagasy. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, misatra amin'ny telo sy roa arivo. La farine ara-pahasalamana, tsara kalitao, azo ampiasaina amin'ny nahandro rehetra. Vokatra vita malagasy ary hitanao eny amin'ny mpanjara rehetra. Tsy oela ny lafarina sy le pain amin'ny lanjany 1 kilao. Les minoteries de l'océan Indien. Vita malagasy. Maro tumuka fana peseko fa France kola fuileko. Yutare, yumeva. Mura sadi eficasi, monsieur mustika cita trasi. Monsieur mustika cita trasi. Casa mia lam. France kola. Maniche.
matory ampilaminana miaraka amin'ny Francecol. Université PEF. Parcours études et formations. 3 filières au choix. Informatique, 2 options. Développement d'applications et web, réseau et base de données. Droit, diplomatie et relations internationales. Management et administration des affaires pour obtenir les diplômes de licence et master suivant le système LMD. Admission sur sélection de dossiers et entretien. Rentrée en L1, 6 décembre 2022. Inscription ouverte au Cap 3000 Anjar. Contact 038 45 085 85. 020 85 085 85. En choisissant l'université PEF, vous misez sur le changement, l'innovation et l'excellence. Université PEF, l'excellence à portée de main. Ho avy ny fifidianana itobaka ny vola izara t-shirt sy kojakoja samihafa indray ireo kandida mba handresen-dahatra anao. Tadidio kanefa fa endrika kolokolo ihany zany satria tokony ny hevitra no ibaiko ny safidinao fa tsy ny fizarana fitaovana na vola akory. Izany indrindra no ilaina ny lalàna mametra ny fandanimbola sy mitaky ny fangaraharahan'ny loharanimbolan'ireo kandida mandritra ny fampelezan-kevitra. Ndao isika hiara-ndresy lahatra ny tompona andraikitra mba hanavao ny lalam-pifidianana mifandraika amin'izany. Fotoana ho an'ny fiovana famindry zao mba ho fifidianana lavitra ny kolokolo no iainantsika amin'ny 13 mamerina ny arabatra ny tongo-klasia tongo vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao amin'ity ala ity. Avy hatrany dia nividanga ny vidim-panafody amin'izao fotoana no isantarantsika izay tapany faharoa amin'ny fampalalam-bavao zay. Nahitana fiakarany manodidina ny 10 hatramin'ny 520 isanjato ny akamaroan'ireo fanafody. Eny anivon'ireo toeram-pivarota fanafody eto an-drenivohitra amin'izao fotoana izao. Velotaraina araka izany ireo mponina indrindra ireo mila fanafody manoloana izay fiakaram-bidy zay. Vokatry ny krizy ara-pahasalamana izay nitarika ny fiakarany sara-pitaterana ho an'ireo entana farana amin'ny ankabeny izany hoe ny hafarana avy any ivelany toy ny fanafody sy ny maro hafa no anton'izay fisondrotam-bidy zay raha ny fanazavana. Velotaraina manoloana ny fidangany vidim-panafody ireo mponina maro eto an-drenivohitra tao anatin'ny iray volana izay. Efa somary enjakenjana ihany aloha fa efa mila tsy takatra ny farim-piainany majinika intsony. Za zao tena miaina hitanao miaina amin'le manana aretina palpitation reny de raha voatara foana fihinanako mani B6 na calcium de tsy maintsy tante foana le izy de atreta zany zao de tena mahatsiaro hoe tena mahatsiaro mijaly amin'le fividianana le satria tena niakatra tena lafo be mihitsy. Azao tsy raha mitenena fotsiny ohatra ny tsonjovana le izy mbo tsy hetsika fotsiny zany de miezaka fotsiny mbo mihinana fa tsy voavidy tsony ohatra ny le voavidy taloha. Miakatra le izy zany arakaraka le aretina zany le fanafody de ny prix an'le izy koa arakarak'izay. Manodidina ny 10 isanjato hatramin'ny 520 isanjato ny fiakaram-bidy ho an'ireo karazam-panafody raha ny fanadihadiana natao tamin'ny toeram-pivarotana iray. Antony ny fiantraikan'ny krizy ara-pahasalamana maneran-tany sy ny fitotonga ny sandam-bola malagasy izay malafo ny fanafarana fanafody avy any ivelany avokoa. Betsaka nahitana fiakarana fa io miankina indrindrindra amin'ny stock. Raha pharmacie ngeza be izy mety nanana stock pour 6 mois pour 3 mois ohatran'izany de amin'izay fotoan'izay tsy de resenti de tsy hitan'ny olona loatra le vidim-panafody. Fa raha ohatra izy ka hoe le pharmacie kelikely zany de manafatra isan'andro, maka isan'andro de amin'izay fotoan'izay de mietsaika aminy le vidim-panafody. Zava-misy de tsika miakina indrindrindra amin'ny fanafody afara indrindra zao fanafody avy any Europe zany de tena hita fa niakatra be. Eo koa nefa le sandam-bola tsika zay tsy hoe ohatra hoe stable fa miaka midina de tonga amin'izay koa le fanafarana fanafody amin'izao fotoan'izao de miakina amin'izay ny vidiny fanafody eto Madagasikara. Nandritra ny fotoana nampirongatra ny Covid-19 no nahitana izay fidangany vidim-panafody izay raha iverenana namafy ny Prime Ministra lehibe ny gouvernemanta tamin'izay fa isy ny fanaraha-maso entitra ny vidim-panafody sy ny endrika fanararaotana anatin'izay. Ny fanaraha-maso izay tsy hita taratra mazavatra eto na izany amin'ny vidim-panafody na eo amin'ny fitobaka ny fanafody sy ara-dalàna amidy any an-tsisin-dalana izay mety ampidi-doza ihany koa.
Lafomba vao hafa kosa indray dia nisitraka fiara fitondrana marary sy groupe électrogène amin'ny tedi-bidy 7,7 sy 2,7 euro na 1,7 tapitrisa ariary avy amin'ny fanjakana japonais ny polyclinique etsy ankady fotsy tamin'ity androanty fampitaovana tafiditra anatin'ny fanohanan'ny fanjakana japonais lafiny maolona eto Madagasikara na ny don aux micro-projets locaux contribuant à la sécurité humaine. Androany araka izany no tontosa teny akady fotsiny lanonana fifanaovantsony ho fanomezana ara-pomba ofisialy izay fitaovana samy hafa izay. Fa makasika ny etratrano izay mahabe resaka amin'izao fotoan'izao kosa indray. Nisy fahadisoana ny sorabola tamin'ny taratasy ketra avy amin'ny commune Antananarivo renivohitra indrindra ho an'ny tokantrano maro teny anivony boriboritany fahadimy raha nambaran'ny mpanolontsain'ny tanàna Ramatoa Lalatina Ravololomanana ho an'ny androany. Manoloan'izay isy araka izany ny fanalefahana ny hetra ho an'ireo boriboritany enina eto Antananarivo renivohitra araka ny toromarika avy amin'ny ben'ny tanàna Antananarivo renivohitra tamin'ity androan'ity. Manoloana ny fidangany etratrano voarainy ny tokantrano maro izay nabe resaka teto Antananarivo renivohitra. Nisy fahadisoana ny sorabola tamin'ny taratasy ketra avy amin'ny commune Antananarivo hoy ny mpanolontsaina ny tanàna Lalatina Ravololomanana androany isan'ny voakasika manokana anatin'izany ny teny anivony boriboritany fahadimy. Tonga ny taraina ny tona lafo loatra miakatra be tsy zaka ny etratrano izay voaray. Ireo fitarainana rehetra ireo dia noraisina teo anivony tany fahadimy. Tsy azo lavina ny lesoka sy ny ataontsika hoe tsy fahatombanana na mety fahadisoana. Dia miditra amin'ny sehatra amin'izay ny komisiona miaraka tamin'ny RCDDT nandinika ireo fitarainan'ireo araky ny fanadihadiana ny fitiny ary tao amin'ny fepetra fahatelo iraisina ny tanàna dia mitondra teo anivo ny volan-kevitry ny tanàna izy sosikevitra amin'ny fanalefahana ny hetra izay alohan'ny tona zay zany le fepetra. Miroso amin'ny fijerena ny mombamomba ny trano ihany koa ahafahana mamaritra sy mikajy ny hetra tokony alohan'ny satokantrano ny commune Antananarivo renivohitra amin'izao. Io zany dia mila mandraindray fa Antananarivo hoe ny hetra dia tokony atao mitovy ny bazin'ny calcul rehetra. Izay no nahatonga nanao an'ilay actualisation na le recensement nidina nijery amin'ny toetrany trano hoe ay ity kay tsy le trano efitra rotsony hay fa trano farihana anakefatra dia zay mila mandometra mifanaraka amin'izay rihana anakefatra zay ity trano efitra anakoroty dia rehefa tonga le hetra mifanaraka amin'ny rihana anakefatra mety hoe réunion d'alerte ohatra zany raiso zany tentsika hoe ka tena miakatra afery ny rehetra trano marina nazy anefany normal ihany izay satria efa miova ny toetra ny trano. Natratra 3 alina ny fitarainana voaray tao amin'ny boriboritany fahadimy ary mbola mitoy ny fandraisana izany ankehitriny adity sy anjara biriky entin'ny mponina amin'ny fampandrosoana sy fanarenana ny tanàna ny etratrano. Fa tsy mbola isan'ireo dinihana eny anivony anteny mera-pirenena hatramin'izao ihany koa ny fametrahana ny lalàna ahafahana misitraka antotam-baovao mpanjakana na izany eo anivony sampandraram-panjakana ihany koa raha nambarany firaisamonim-pirenena ho an'ny androany efa nitaonany maro ankilany no namola volana mahakasika azy io ny lalàna izay ahafahan'olom-pirenena misitraka vaovao maro lafy izay isan'ny antoko ny fampandrosoana ny firenena iray ihany koa. Lahara-pameana amin'ny fomba fandraisan'ny firaisamonim-pirenena malagasy fanapahan-kevitra ny fahafahana misitraka atotam-baovao mpanjakana amin'ny fotoana rehetra ary tsy antery. Hatreto tsy mbola tonga amin'izay ny eto Madagasikara hoy ny firaisamonim-pirenena. Io le lalàna ahafahana misitraka an'ilay atotam-baovao zany na lay loi sur l'accès à l'information. Zay efa fantatritsika fa taona maro no ny adina hevitra sy namola volana n'izay lalàna izay nefa ny atramitsika amin'ny teny zao dia mbola tsy isan'ireo tafiditra eny amin'ny anteny mera-pirenena hodiniana ny fametrahana azy nefa tena isan'ny lalàna fototra entina manatsara ny fandraisana fanapahan-kevitra sy ny fanatanterahana ny politika mpanjakana entina mampandroso ny firenena io fahafahan'ny olo-pirenena tsirairay avy misitraka apontam-baovao ankalalahana io ary ao anatin'izay itsika ty amin'ny asa fanaovan-gazety mazava ho azy
miandrandra ny fidiran'izay lalàna ahafahana misitraka vaovao maro lafy izay anaty ladiniky ny anteny-meram-pirenena mandritra ny fotoam-pivoriana ara-potoana faharoa ankehitriny ny firaisamonim-pirenena. Ankilan'izay tsy mbola tafapetraka ihany koa ny rafitra manolo-kevitra ara-toe-karena, ara-tsosialy, ara-kultoraly sy ny ara-tontolo iainana. Rafitra izay ahafahana mamolavola ny politika pampandrosoana eto Madagasikara ho hatrany ny firaisamonim-pirenena. Trangam-piarahamonina kosa indray dia olona miisa 4 no voasambotra ny mpitandro ny filaminana tamin'ny raharaha famonoana tamin'ny fomba feno abibiana Antsoa izay mpanakanto no sady mpandraraha ihany koa olona akaikazy avokoa ireo voasambotra ireo raha ny fanadihadiana tamin'ity andro anty. Hilary Nasoloniainy. Famonoana efa voahomana no natao tamin'ny Rabemanatsoa Andriantina na Intsoa VHF ho ny mpitandro ny filaminana nanao fanadihadiana. Tsandoka tsy miisa 8 no hita teny amin'ny vatany izay natao mialoha ny nanariana ny vata mangatsikany niaraka tamin'ny fiarany ihany teny amin'ny tetezana mampitohy any Talata Vononondry sy Ambohimanarivo ny fahavalo ny volana Novambra lasa teo. Olona miisa 4 no voasambotra hatramin'ny androany momba ity raharaha ity. Raha ny antony natonga ny famonoana moa zany dia resaka fahasarotam-piaro sy fitiavana vola zany raha zay ny ilazana anazy. Nandray anjara mivantana tamin'ny famonoana olona anaky 2 dia ny mpaniraka ray ary ny mpanampy no 2 ambiny farany. Ray zany no vehivavy nanao an'io famonoana io tafiditra ao anatin'ity eloka famonoana olona ity zany ary 4 no lehilahy. Izay mariako moa zany fa olona kaiky andra-tompokila daholo ireo olona ireo. Teny Analamahitsy no novonoana Intsoa raha ny fanazavana hatrany. Famonoana izay nosaromana tao anatin'ny lozam-pifamoivoizana antony nahatonga ny hevi-dratsiny ireo olon-dratsy namarina ny fiarany tany ambany tetezana. Ny fitrangan'ny ilay loza moa zany rehefa nijerena hoe lozam-pifamoivoizana lisy fa rehefa natao fitsirena zany dia olona efa maty natsofoka tao anatin'ny fiara ary izay voalazako teo ambony misy feno dia nantsa dia natsantoka antsy anaky 7 tao amin'ny olona. Dia ny fanadihadiana lalina izay le voalazako izay tafiditra tao anatin'izay fanadihadiana izay nafahana namantatra hoe ireto avy ny olona nandray anjara na mivantana na ankolaka izany hoe ny mpaniraka sy le tena namony zany. Fanamariana tiako atongavana ihany koa sy teo amin'ilay toerana nisy n'ilay lozany nafaty ny ratopokilahy fa efa nivonoana taty amin'ny toerana hafa izy efa nisy toerana namindrana anazy ary ny fiafarany moa zany dia mody nanaovana niny sarina lozam-pifamoivoizana iny ilay fanafenana ny famonoana zany. Niakatra fampanoavana androany ireo olona 4 voatona tamin'ny famonoana vatana Antsoa ireto. Mbola misy olona hafa voaroroy amin'ity raharaha ity ihany koa raha ny fanazavana hatrany saingy ny fitsarana no hamaritra ny mety ho toy ny fanadihadiana hatreto. Lafombavao hafa kosa indray dia ambany tany olona mahasamby torika nitrangana herisetra na izany mifototra amin'ny malana ny mahavavy eto amintsika amin'izao fotoan'izao. Anton'izany nitahotra amin'ny mety isiny ny tsindry sy ny fanarahana samihafa eny anivony fiarahamonina ho arihan'ny fametrahana an'izay fitorohan'izay raha ny fanazavana. Ankoatra ny vehivavy, saika hiaran'ny herisetra ihany koa ireo ankizilahy amin'izao fotoana raha ny zava-misy. Nakamaroan'ireo lasibatra izay tsy mahasamby toroka na mandany hitrangana herisetra mifototra amin'ny mahalahy sy mahavavy. Miatra amin'izy ireo no ny antony maro raha ny fanazavana. Vitsy ny olona samy toroka satria matahotra ray aloha matahotra n'ilay hetsika ara-piarahamonina, tsindry ara-piarahamonina dia koa matahotra n'ilay hiditra birao. Dia matahotra koa ny tanjakananan'ny mpanararoatra. Izay zany ny zavatra misy. Ao anatin'izay tanjakanana ny mpanararoatra izay mety nitahotra ny isian'ny kolikoly, nitahotra ny isian'ny tsindry na hoe fandrahoana dia ao anatin'izay zavatra izany dia mampatahotra an'ireo olona ireo mahatonga le kely ny isan'ny olona samy toroka. Ankilany, isan'ny mampitarazoka ny raharaha-pitsarana eto amintsika ny tsy fahafantarany maro ireo dingana tokony arahana amin'ny fampiakarana izany. Mahaela anazy dia izao misy dingana maro arahana rehefa manao an'io raha ohatra izany izy ka ataontsika hoe hita mivantana dia aingana izay fa raha ohatra misy olona niarana fanarahotana mamaofady anankiray dia ny olona tsy mahafantatra inona ny lalana ale. Lalana ale ao anatin'izay nefany manantona polisy aloha voalohany gendarme. Zavatra mahazatra ny olona rehefa hiaran'izay zavatra io manantona dokotera maka an'ilay antsoina hoe certificat médical
dia nefa iny tsy manan-danja iny rehefa avy eo tonga any am'polisy satria ny polisy mankataka an'izay zay vao alaina iny zavatra iny zay zavatra iny tsy fantatry ny olona rehefa tonga ary amin'ny fitsarana iny zavatra iny tsy manan-kery dia averina amin'ny voalohany indray zay zavatra zay rehefa tsy fantatra hoe zay le procédure anarahana. Faharoa ny anankiray mety mahaela anazy ihany koa miankina amin'ilay olona niarana fasahin'ilay olona niarana zay zany ny zavatra tranga amin'izao. Nisokatra tamin'ny fomba ofisialy androany itetika Samira iarany ekipaty Fransa mandritra ny 3 taona eto Madagasikara. Tanjona nisitrany ireo ankizy sy ireo vehivavy nizony amin'ny alalan'ny fiarovana azy ireo amin'ny ady amin'ny fanararotana mamofady izay tafiditra ao anatin'ny herisetra mifototra amin'ny mahalasy sy ny mahavavy. Dia izay ihany koa no entintsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisan'ny pirenena amin'ny diala ity any États-Unis nahazo ny maro anisy eo anivony chambre des représentants amin'izao fotoana. Ireo républicain raha ny vokatry ny fifidianana mi-mandat izay totosaina any États-Unis amin'izao fotoana izao vokany. Anana ny fahefana anakana ny politika ampiariny filoha Amerikanina Joe Biden araka izany izy ireo na tsy nahazo ny maro anisa teo anivony antenymerando olona aza. 8 jours après les élections de mi-mandat, herinandro mahita ty aorinana natanterahana ny fifidianana mi-mandat tany États-Unis nivoaka mpandresy ny républicain anoloana ireo démocrate raha nivoaka mpifidianana omaly. Araka izany, manana ny maro anisa eo anivon'ny chambre des représentants amin'izao fotoana ny avy amin'ny républicain, manana fahefana nakana ny politika ny filoha Amerikana Joe Biden hatramin'ny taona 2024 manoloana io izy ireo. Tsy ahivina ny républicain izay vitsy anisa eo anivon'ny antenymerandolona Amerikana ankehitriny. Présidentielle de 2024. Dia izay ihany koa no entina mamarina ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity anaiza anenza misy anao ampifaliana hatrany tombokilasy tomboko vavy no hitondrana ny teny soana ho anao nanaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany mandra-pitafa ho amin'ny rahampitso indray ary tombokilasy tomboko vavy velo matoko. Natura Pyramide miaraka amin'ny France Col. Vous a présenté Ni Vavao. La farine ara-pahasalamana, tsara kalitao, azo ampiasaina amina andro rehetra. Narahinao teo niaraka tamin'ny LMOI ny vaovao. En choisissant l'université PEF, vous misez sur le changement, l'innovation et l'excellence. Narahinao teo ny fampahalalam-baovao niaraka tamin'ny PEF. Rentrée en L1, 6 décembre 2022. Inscription ouverte au Cap 3000 Anjar. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsruariv. Vous a présenté Ni Vavao. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.